La 4G Patelma vous présente Ni Vaovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Satine présent amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Namoaka ny voka-pifidianana vonjimaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny teo anivon'ny seny androany tetsy amin'ny foibe toerana alarobia. Nahazo maronisa ny kandida IRD na ny isika rehetra miaraka amin'ny André Rajoelina. Endriky ny fampiarana ny demokrasia voalohany indrindra ny fanatontosana ny fifidianana amin'ny firenena mampiatra ny demokrasia. Isan'ireo firenena mampiatra ny demokrasia isika eto Madagasikara. Mariky ny fandambiasam-pahefana mitondra fitoniana sy fampandrosoana ho an'ny firenena ny fanatontosany fifidianana. Ahondrana ny velana avokoa ny 770 ny lojy maintomaso na ny lojy Black S vokarintsika eto Madagasikara. Tsy mifanaraka nefa ny tolotra sy ny tanady amin'izao fotoana ka tokony ampitomboana sy hoatsaraina ny famokarana. Etsika maro no nanatanterana ny tagna maro andian'ny faefatra tamin'ity androany ity. Ankoatra ny fanadiovana, nisy ihany koa ny fanomezana raha sy ny fizarana sainam-pirenena ary ny fanentanana ny mponina hamelona indray ny ambopo sy ny fitiavan-tanindrazana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, manohana ny fanapahan-kevitra no raisin'ny Hong Kong i Pékin amin'ny fampiatoana ny lalàna izay mikasa ny hamindrana ny ampahan'ny mponina ho any amin'ny Chine continentale. Anohy ny fihetsiketsehana hatrany ireo vahoaka any an-toerana, antony tsy afa-po amin'ity fanapahan-kevitra ity. Ny andinindininy mahakasika ireo avy hatrany ary. Miaraba tompoko lafinaritra, tompoko vavy, tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany anomboantsika azy avy hatrany ary namoaka ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny teo anivon'ny seny androany tetsy amin'ny foibe toerana alarobia. Nahazo maronisa ny IRD na ny isika rehetra miaraka amin'ny André Rajoelina. Raha avy hatrany ary ny fanadihadiana. Namoaka feno ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vaomiera mahaleo tena amin'ny sahanany fifidianana tetsy amin'ny foibe toerana etsy alarobia androany. 707 ny taham-pandraisana anjara ny mpifidy manderana ny nosy ka ny distrika ny Belohandrono no ahitana mpifidy betsaka indrindra tamin'ny Salanisa 3 isanjato. Raha Antananarivo tao amin'ny boriborin'ny tany faefatra kosa ny vitsy indrindra ny mpifidy tamin'ny Salanisa 2 isanjato. Raha ny vokatra voakany eo anivon'ny seny, nahazo ny maronisa ny kandida isika rehetra miaraka amin'ny André Rajoelina ny IRD, manaraka azy ao ny kandida mahaleo tena. Nanamafy ny teo anivon'ny seny fa nizotra tamin'ny mangaharara tanteraka ny fifidianana solombavam-bahoaka izay niseho tamin'ny alalan'ireo teboka maromaro. Mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia ny antso manam-pahaizana zany mijeritra indray amin'ilay solotsaina zany mba ampangarahara tanteraka ny fitantanana ny fifidianana. Ny faharoa dia raha masokaiky ny asan'ireo ratsamandraiky any seny ary nosazina zany izay nany sambana tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity no nisy zany hoe mpitsiratsira fifidianana niditra-pondro zany. Sambana nisy an'izany tamin'ny tantaran'ny firenena malagasy. Ny fahatelo dia navoaka ampahibe maso tamin'ny alalan'ny fampisehoana mivantana teto amin'ny foibe fa ihany koa tamin'ny alalan'ny radio sy ny télévision nasionaly ary tamin'ny alalan'ny internety ny fikarakarana ny foroana sy ny fikarakarana ny voka-pifidianana.
sady farany dia nisy ihany koa ireo fampitovina fitanana soratra avy any amin'ireo kandida mba ahafahana manamarina na tsia teto anivony foibe ireo confrontation zany zavatra rehetrarehetra zany dia zava-baovao daholo tamin'ny fitantanana ny fifidianana teto Madagasikara mba hiatoana manarahana ary mba hanekely rehetra an'izany voka-pifidianana zany. Mitodika ny anivon'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana ny HCC ankehitriny ny masin'ny vahoaka malagasy amin'ny fiandrasana ny vokatra ofisialy. Ny HCC izay manana 12 andro aoriany amoahana ny CNI ny vokatra vonjimaika amoahana ny vokatra ofisialy. Makasika izay voka-pifidianana navoakany CNI izay hatrany dia samy namoaka ny heviny ireo kandida solombavambahoaka sy ireo hampanara-maso ny fifidianana androany. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny fanentanana ny rehetra hiandrasana ny mba ho samy iotony eo am-piandrasana ny vokatra ofisialy izay avoakan'ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana, eo ihany koa ny fahavononana hiara-iasa amin'ny mpitondra fanjakana. Raha ohatra ny fanadihadiana. Tamin'ny firahalaina tanteraka no nionana ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko maro samihafa ny famoahany vaomiera maleo tena amin'ny sahanany fifidianana ny voka-pifidianana feno vonjimaika androany. Tonga nanatrika izany ireo kandida maro samihafa manerina ny nosy. Nanamafy ireo mpikambana mivondrona amin'ny fanara-maso ny fifidianana fa nizotra nitsakany tsinjava ny fifidianana na eo azany lesoka madinidinika. Hita hoe nisy voarana izy toera par rapport amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary hita tokoa fa ny fifidianana tahaka itony manakaiky bebe koa ny fidy dia hita hoe sarotiny kokoa le olona ary rahantsika nalala fa la nimatotra koa zany na ny kandida na ny fiarahamonim-pirenena nametraka an'ireny fanamarenana nangataka confrontation ny PV nahitana an'ireny irrégularité reny dia liarana anaikytsika zany fa nisy fa tsy tombanana maromaro vitsivitsy teo anivon'ny fikarakarana ny fifidianana sy ny tenen'ny CNI teo. Ho an'ireo vehivavy kandida ao anatin'ny IRD na ny isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joel nakasitraka ny vahoaka izy ireo amin'ny fanomezana fitokiana hitondra ny teny eny amin'ny ivona ny teny miram-pirenena. Nanentana ny rehetra ihany koa ireo kandida avy amin'ny IRD mba hiandra mpitoniana ny vokatra voaka ny HCC. Voalohany makasitraka ny vahoaka malagasy izay nametraka fitokisana aminay vehivavy. Voalohany indrindrandrindra amin'ny solombavambahoaka rehetra. Raha ny voka-pifidianana dia mifanaraka amin'ny voka-pifidianana safidin'ny vahoaka avy amin'ny distrika tsirairay. Izany hoe araka ny nampoizina rehetra izay vehivavy makasitraka ny CNI, ny ratsamangaika ny CNI, ny vahoaka malagasy izay niasa nanatotosa ny fifidianana na dia mbola azo lazaina vokatra vonjimaika fa efa valy ny safidim-bahoaka iny ny seho androany. Amin'ny ankapobeny dia matozany tonga teto ny olona maro nanatrika an'ireny voka-pifidianana vokany CNI dia magnambara fa nanaiky ampatoniana, nanaiky ampitiavana ny vokatra ny rehetrarehetra ary manentana vahoaka malagasy hiandra ampatoniana vokatra voakany HCC ny asiny tokoteny farany amin'ny famoahana voka-pifidianana ofisialy amin'ny vokatra ara-dalàna. Fa ankoatra izay, na tsy mbola ofisialy aza ny vokatra navoakan'ny CNI, naneo ny fahavonony hiara-iasa amin'ny fitondrana misy ankehitriny ihany koa ireo kandida mahaleo tena. Indépendant tokoa ny tenako tao amin'ny distrika Mitsinjo ary eto zao dia raha jerena ny asa rehetrarehetra natao sy ny zavatra rehetrarehetra hoe kasaiko tiako atao dia tsy mivoana ary manakaiky tanteraka ny vina izay napetraka ny filoha Andry Nirina Rajoelina ka ataoko angambany fa tsy hiala lavitra fa ho eo akaiky ny fitondrana hatrany. Mazava ho azy tsy misy fampandrosoana raha tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Vonona ny tenako hiaraka amin'ny fitondram-panjakana indrindra soalala zany distrika anisan'ny Zandry nefa manan-karena ny Levi ka noho izany vonona ny tenako hiaraka hiasa amin'ny fitondrana amin'ny président amin'ny gouvernement mba hampandroso azy aingana amin'ny fotoana amin'ny farany aingana. Ny zotra-pifidianana aloha misy ny indrikely na zany na tsy zany nanao ezaka be ny CNI isorana ny CNI ary mametraka fatokisana koa amin'ny HCC hamita ny adidiny amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamatorana. Amiko fiaraha-miasa eo anivon'ny fitondram-panjakana dia tsy dia hoe manisy olana amin'izay fiaraha-miasa
ny tanjona iraisana dia ny fampandrosoana ho an'ny firenentsika. Ka rehefa mipetraka izay fampandrosoana izay ka tsy mamita bahoaka ianao amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana dia tsy hitsako izay olana hoe tsy arahana. Fa kosa rehefa fanohatra amin'izay zava-miseo hoe tsy mety amin'ny etaetam-bahoaka ny zava-misy dia amin'izay fotoana izay no mila hifampitiniana sy mila hifampiresahana eo amin'ny fitondram-panjakana mahefa. Ny fanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay no ahafahana mampandroso any Madagasikara. Fa isan'ny antoka endrika voalohany amin'ny fampiarana ny demokrasia ny fanatotosana ny fifidianana amin'ny firenena mampiatra ny demokrasia ary isan'ireo firenena mampiatra ny demokrasia isika eto Madagasikara. Mariky ny fanibeazam-pahefana mitondra fitoniana sy fampandrosoana ho an'ny firenena ny fahatotosana ny fifidianana. Rahoary sy ny matoan-datsoratra Andry Rarson. Namoaka mivokatra vonjamaika amin'ny fifidianana sy lomba-vaom-bahoaka notontsaina farany teto amintsika androany ny vaomiera-maleo tena misahana amin'ny fifidianana. Na dia tsy toy ny nazatra aza ny endriky ny famoahana ity voka-pifidianana vonjamaika nataony seny ity, dia hita taratra tamin'ireo vato azon'ny kandidam-pifaninana fa hanana ny maro anisany tsy mazaza ny IRD na isika rehetra miaraka amin'ny Ratsoelina Andry. Vokatra vonjamaika iny navoaka ny seny iny, fa na izany aza dia efa azo hitarafana sady no avy ny firenena. Firenena mampiatra ny demokrasia Madagasikara. Demokrasia izay manohevahana ny hevitry ny maro anisa, saingy tsy manilikilika velively ny vitsy anisa. Tahaka ny tany mampiatra ny demokrasia rehetra, ny fifidianana irery ihany ny fomba hampindrama mivoaka fahefana ireo olona mihoatra amin'ny fitokisana ny tantana ny firenena. Misy fetra amin'ny mazava ny fehim-potoana hampindrama amin'ny vahoaka io fahefana mahamasy mandidy azy io, toerana ny fifamindram-pahefana anaty filaminana sy fitoniana ahafahana mandrosa any amin'ny fampandrosom-pirenena ny anton'izany. Amin'ny fifidianana rehetra tsy maintsy misy ny maharesy ary misy ny resy. Engany ka ho an'ny mpanao politika malagasy amin'izay ny mihevitra fa ny fifidianana dia atao toy ny ady no mba lain'ny mpianakavy ka izay maharesy tsy hobiana ary izay resy tsy akoraina. Satria ampy izay ny fotoana lany tamin'ny adala politika fa ny fampandrosoana eo ambonana ny tokony masoana. Efa nisafidy ny vahoaka miandry asa avy amin'ireo nampindrama fahefana amin'izay izy. Vokatra vonjamaika ihany iny androany iny fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no amoaka ny vokatra ofisialy sy ny anaran'ireo raika amin'ny 10% hisalotra ny anaran'ny solombavany Madagasikara hiasa eny Tsimbazaza. Izay ny mahakasika ny fifidianana fa ho fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly nanolotra 4 itsero ho an'ny fanjakana malagasy ny fanjakana norvéziana. Atolotra ny Bianco sy ny pôle anticorruption ny ampahany amin'ireo vola ireo raha ny fanazavana ny norvéziana izay nandray anjara ihany koa tamin'ny SACEM izay ifarana amin'ity taona ity. Arao vetrany ary ny fanampanazavana mahakasika izay. Together with Madagascar over 50 years. Efa 50 taona zao misy fifandraisana amin'ny Norvezy sy Madagasikara. For about 15 years ago we were part of establishing the Bianco anti-corruption work and today we are happy to announce that we will take up support for Bianco. Tamin'ny 50 taona lasa dia ny Norveza no nanao ny support appui indrindra mba namoaka ny Bianco. Dia faly zahay androany mba afaka anonsena appui vaovao ho an'ny ady kolikoly eto Madagasikara. For 2090, Norway will support this important work for good governance and Bianco with €400,000. Eo amin'ny 400,000 € ny vola norvéziana miditra ao amin'ny ady kolikoly eto Madagasikara amin'ity taona 2019 ity. And we are doing this together with Germany and over a 3-year period we together will contribute with €1.4 million. Miaraka amin'ny fanjakana Alemania ny appui anay dia ny gnelany zany 3 taona dia ny vola amin'ny ankapobeny 1,5 million d'euros zany miditra ao amin'ny ady kolikoly amin'izay fotoana 3 taona zay. And not at least it's very reassuring that
that the president himself and the highest level of politics in Madagascar now is taking a very, very clear stand against corruption and for good governance. Faly koa izahay nahita ny président Madagasikara miady amin'ny ady kolikoly sady miteny fa vonina miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Lafa vaovao hafa kosa misy amin'ireo any amin'ny faritra no maka vola amin'ny fikarakarana antota taratasy ahafana misitraka ny tetikasa fiarina 724 maimaimpona avokoa nefa raha ny fanazavana ny dingana rehetra arahana amin'izay fikarakarana ny antota taratasy izay iroso amin'ny fanadihadiana ary iroso ihany koa amin'ny fandraisana fepetra ho an'ireo izay nanatanteraka izany ny tompon'andraikitra aroary ny fanadihadiana. Herinandro vitsy izay no nanomboana ny fiarina 724 izay tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asa ny fanjakana malagasy ahafana manampy ara-bola ireo 12 taona hatramin'ny 15 taona na lahy na vavy manana tetikasa. Maimaimpona ny fikarakarana ny antota taratasy rehetra tsy misy vola aloha. Ny programme national fiarina dia maimaimpona ary ny olona rehetrarehetra amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia afaka misitraka avokoa. Marianay koa fa ny anteny miaramivarotra sy ny indostria 420 manerana ny nosy sy ireo mpikambanao aminy any amin'ny distrika sy ny faritra rehetrarehetra misy azy no afaka mandray ny antota taratasy momba ny fiarina izay araha miasa amin'ny direction régionale ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana. Marianay zany fa ireo olona hafa tsy ao anatin'ny CCI, tsy ao anatin'ny DRICA, tsy rattaché amin'ny ministère ny indostria sy varotra ny artisanat sy ny ekipa fiarina dia tsy afaka mandray antota taratasy. Na izany aza, misy ireo maka vola amin'ny fikarakarana ny antota taratasy ka nahenona fitarainana. Marina tokoa zany fa ny ratsy tsy tery lalana ary ny mpanararoatra koa betsaka fa misy tokoa le izy ary ahenona le izy amin'ny faritra maromaro isany ohatra ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Nosy efa nazahoana fitarainana fa efa marina moa fa efa mandray andraikitra feno ny eto amin'ny ivon'ny ekipan'ny fiarina sy eo anivon'ny ministera afahana mandamy mahaingana izay olana amin'izao izay. Isy araka izany ny fanadihadiana atao ho raisina ihany koa ny fepetra. Hatreto manodidina ny iray alina ireo tanora ny soratra anarana manerana ny nosy. Raha tsy hivina mahatratra tany amin'ny 200 miliara ariary ny volana tokana ho an'ny tetikasa ka mety ahazo ray hatramin'ny 200 tapitrisa ariary ny mpandraharaha iray miankina amin'ny tetikasa. Etika maro kosa no nanatanterana ny tagna maro andehan'ny faefatra tamin'ity androany ity ankoatra ny fanadiovana teo ihany koa ny fanomezana raha sy ny fizarana sainam-pirenena ary ny fanaitanana ny mponina rehetra hamerina indray ny ambopo sy ny fitiavan-tanindrazana. Arao avy hatrany ny fanadihadiana. Vao maraina niroso tamin'ny fanadiovana ny toeram-piasana sy ny manodidina ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa. Nanadio ihany koa ny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Ankoatr'izay, nisy ny fanomezana raha natao tao amin'ny tranombokim-pirenena izay nahitana fikambanana, olon-tsotra ary ireo mpiasan'ny ministera. Ny anton'le hetsika androany moa zany dia hoe mba ahafahany korala medisina zany ahafahany mizara ny aina ho an'ireo manodidina azy zany. Noko moa izy zany ao anatin'ny fankalazana 70 taona ny koral amin'ity taona ity dia niezaka mihitsy zany izay zany hoe anao izay asa fanasoavana ho an'ny mpiarabelona izay. Ny ataonay dia mihira zany, mihirahira mpiara-pilazana tsara dia nefa ihany koa nefa izay tsy hoe mijanona ao anatin'izay firana izay fa velatra ao anatin'ny sosialy ao anatin'ny fampianarana ihany koa nefa manampy ireo zany rehetrarehetra ao anatin'ny medisina zany izay ao anaty fianarana dia misy ihany koa nefa ireo fialam-boly maro isan-karazany izay atao ao anatin'izany korala izany. Ankoatra ireo, nisy ny fanadiovana sy ny fanatsarana izay niarahany rehetra ny fanometanana teny amin'ny fasandray ny aro. Izay moa dia fikambanana TM na amban-tanana amiray. Naprisika anay moa zany dia maheno matetika amin'ny filazan'ny ministera hoe misy tanamaro zany dia mahatrapy izay hoe manana didy andraikitra lehibe eto amin'ny firenena dia izay no mampitsory anay
eto amin'ny fitoerany ity ny ekipa rehetrarehetra eo tsisy ny tenena hoe karamaina na mandray vola fa ampitiavana dia antsitrapo no asana atao teto amin'ny fitoerany ity. Dia tiako hoe amafisina fotsiny agnamany manetana an'ireo olo-pirenena malagasy rehetra any amin'ny safandrara samihafa any fa tsara ny tagna manao tana maro toy izao fa anasoavana ny firenena maimaim-poana ihany koa ary anisany ohatra anankiray hoentina engany amin'izany fandrosoana zany agnamany hoe ny tana maro angady anankiray. Anisany hoe vaindohan-draharahan'ny ministera moa ny amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina azy ny mitantana sy ny miahy ary mikolokolo manajary ny vakoka ohatrany tony fahasandray ny aro tony. Zay raha teo no antony safidianana azy satria na dia maro aza ny hetsika atao dia tsy tokony ho adinoina fa anisan'ny vaindohan-draharahan'ny ministera itony toerana manatantara ohatrany tony. Tsy vitany hoe manatantara ihany koa fa toerana fitsangatsanganana izy itony toerana izay tokony ho fantatra ny be sy ny maro indrindra moa fa ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy tsika zao ampietsehana ny hambopontsika malagasy ampahafantarana ny tantaram-pirenena. Isan'ny nampiavaka ny tagna maro andian'ny faefatra ihany koa ny fizarana sainam-pirenena sy ny fanentanana ny mponina nangatsaina amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fiverenany ny fahaleovantena izao. Sainam-pirenena tsangana manko tsy midika hoe fanohanana ny fitondrana zao na ohatran'ny fahitako ny fanentanana sasatsasany izay hitako hoe tena diso mihitsy ataona andehan'olona sasatsasany fa ny sainam-pirenena tsangana io dia mariky ny fanajanao ny firenenao, mariky ny fitiavanao ny tanindrazanao. Tsy misy mijery hoe olona iza na olona iza fa ny tanindrazanao ny jerena. Zay ny ataontsika hoe afatra tiana nampitaina tamin'ny fizarana sainam-pirenena dia ny farany indrindra ny fanomezan-draha satria fantatray ny olana goavana sedrainy amin'ny resaka fanomezan-draha io ho an'ny marary eo amin'ny hôpitaly dia misy ampahany mpiasan'ny ministera zany sy ny ampahany mpiara-miasa ny staff atao ministera nanatanteraka an'izay fanomezan-draha zay. Andro ray isaky ny asabotsy fahatelon'ny volana natokana anehoana ny fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny hetsika azo tsapahitanana ny tagna maro. Ny olo-pirenena tsy ankanavaka na kely na lehibe any anatin'ny sehatrasa sy ny seha-pirenena misy azy avy no entanina handray anjara amin'izany. Alohan'ny anoisantsika ny fampahalalam-baovao dia isentro kely amin'ny tokavaritra aloha isika aorian'izay resaka ny vaovao mahakasika ny lafiny sosialy eo ihany koa ny fanatanjahantena sy ireo maresaka irasan'ny pirenena. Je suis en poudre en sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patanzaka. Zem suta samba samba cha. Bonjour, bonjour nariwe. Bonjour, bonjour. Maru karazna gu amnas, sala luta zamyan amnas. Je suis diabète. Bonjour. Yes, I feel good. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchée en fait. Sardine trésor. Met bien mer comme salade, mouf. Na oui ato goûter nenkizi. Saka fretarete. Haswandala la mer comme tsaki. Sardine trésor.
qualité nazy tsara riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. You better remember everything that we did together. If we can work it out, girl, there is no doubt. You know I've had some doubt. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my best friend till the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Yes, I feel Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. La vache qui rit, ça demande cire. Nous m'en pas tout maléri. Miss calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnare tanerinya kiss. Et fananlebeyan Q. La vache qui rit, ouf nashan tout loin now. Booster X. Cola, le nouveau cocktail intense. Bienvenue bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux. De mystère. De magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Montre-leur Dumbo. Tu peux y arriver. Vol Dumbo. araka izany dia norona tsary mahafinaritra iny no arainao eto amin'ny Kolo TV amin'ny 7h10 faanoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa ondrana anivelany avokoa ny 700 ny lojy mainty maso na ny lojy black ice vokarintsika eto Madagasikara. Tsy mifanaraka nefa ny tolotra sy ny tanady amin'izao fotoana izao ka mila ampitombona sy hoatsaraina ny vokatra amin'izany. Arao ny fanadidina. Manodidina ny 5,7 hatramin'ny 5,000 taonina ny lojy mainty maso mivoaka ny Seranana ao Mahajanga, ankoatra ny any Antsiranana sy Toamasina. Ny firenena Frantsay sy Aziatika no mpandray ny vokatra izay mbola tsy maharaka ny filan'ireo mpanafatra amin'izao fotoana. Ny firisan-jaton'ny vokatra efa nanome ordre d'idée teo eo amin'ny 7,900 ny produintsika dia ahondrana avokoa. Anika marefo dia marefo le toekarentsika izay mifototra amin'ny lojy. Raha vao miakatra be le prix any dia falifaly daholo ny olona rehetrarehetra. Fa raha vao misy ny
chute na fienany le vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria le tsika zany tsy mba manjifa n'le vokatritsika dia lasa midina be ny vidiny any amin'ny tantsaha mamokatra azy dia kivo le tantsaha. Izay no amporisihana an'le agribusiness hoe mba anodinana an'le vokatra eto an-toerana. Malalaka araka izany sy ampiarina lojy mainty maso eto amintsika. Vao maina azy volena amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy nefa ny lojy. Isy araka izany ny foarabe ny lojy mitsangana, ny katsaka ary ny voamaina hafa andian'ny fahatelo, izay atao amin'ny komunina manerinerina, 30 kilometatra mialana Ambondromamy, manaraka ny lalam-pirenena fahaenina. Tanjona amin'izany ny fampiroboroboana ny CAP-arina, ka samy azo tombontsoa, na ireo mpamokatra, na ireo mpanangom-bokatra. Fa tsy maintsy any amin'ny base foana aloha zany hoe any amin'le mpambolitsika dia mitsofoka any amin'ny ara-teknika dia tafiditra ao le agro-business, zany hoe le olona misehatra sy mampiasa vola ao anatin'le izy na mpandrarà na ny mpamboly mba hiara-iasa tanteraka ahafahana mi-exploiter an'ity resaka blacage ity, satria hita zany fa hoe produit anisany intéressant izy satria ilain'ny firenena rehetrarehetra. Dia zany hoe raha manana filaharany tsika ao anatin'ny iraisam-pirenena zao mety hoe fahatelo dia miezaka tsika no voalohany kanefa raha tsy misy ny foara be ohatr'izao zay lansena le izy ara-teknika ara-ekonomika mihitsy zany hoe ara-teknika rehetrarehetra na ny fond hoentina miainga amin'izay satria efa hita hoe marefo ireo tantsaha raha miakatra somary ambonimbony tsika efa somary midina zany ny production atsika amin'izao dia ilaina zany ny ezaka ataon'ny manatsaina sy ny manan-katao rehetrarehetra mifaminentanana ahafahana mifanampy amin'izay zavatra izay. Atao sakafo, ahodina ho lafarinina amin'ny ankapobeny no anafaran'ireo firenena vahiny ny lojy mainty maso avy etỳ Madagasikara. Ny 20 hatramin'ny 17 ny volana Jona ho avy izao no tanterana any an-toerana io foarabe ny lojy mitsangana sy ny katsaka ary ny voamaina hafa io. Firenena fahatelo amin'ny larana fahatelo amin'ny fanondranana lojy mainty maso moa i Madagasikara ary tanjona ny tonga azy eo amin'ny larana voalohany amin'izany, fa manodidina ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna ao anatin'ny velaran-tany rakotralan'ny mangoro ao Mamoramanga kosa no hoentina aminao ao anatin'ny fandarana alalino rahampitso eto amin'ny Kolo TV, isan'ny horesahana amin'izany ny alatra mandina, ny fangalana kitay menaka sy ny fanaovana arina fandrehatra antsokosoko any an-toerana atao anatin'ny taona vitsy izay. Arao avy hatrany ary ny santionany amin'izany. Tafiditra anatin'ny périmètre de reboisement et de restauration du mangoro ny velaran-tany rakotrala, manodidina ny 2 hekitara tany ny fanalamanga ao anatin'ny distriktany Moramanga, faritra loatra mangoro. Ndidim-panjakana 701 MDR fob no mifeny fikajiana sy ny fitrandrahana izany. Mpitrandraka manodidina ny 300 hatreto no manana fifanaraha-piara-miasa ara-dalàna amin'ny fitrandrahana ny kesika. 700 no manana fifanarahana na vaozana na ny contrat à jour. Lalàna maro no mifeny fitrandrahana indrindra ny famoahana ny azo anatin'ny faritra, izay mitaky an'tota taratasy 4 lehibe. Misy autorisation de pénétration na fahazoan-dalana hiditra ato anatin'ny fanalamanga. Misy fetrany eo, mety hoe 2 andro izy ny amty. Na 3 andro ny afaka mijanona ato, fa rehefa mihoatra an'izay izy dia mana voanty indray. Dia ny taratasy fiche de stock sy ny timo ny autorisation de transport forestier, raha vao lany daty ty tsy tafavoakato mihitsy ny entana aloha, fa mila ovainy ty. Zany hoe rehefa tota taratasy reto rehefa tsy feno dia na tsy manana ny reto le camion miditra ato anatin'ny zone fanalamanga dia halatra izy izay. Ty entin-drilahy izy ty apetany eo fotsiny dia mety voafitaka ny gendarme eny hoe nefa mety tany amin'ny toeran-kafa nangalany an'le toerana. Nidina nijery fotony zany ny ekipankolo niaraka tamin'ireo teknisianina teo anivon'ny fanalamanga ny herinandro ny 27 ny volana May hatramin'ny voalohan'ny volana Jona lasa teo. Tsy nijanona tamin'ny alatra madinika ny fandripahana ny ala ny an-toerana. Any hektara maro ny kesika ripaka, maro ihany koa ny azo ringana noho ny fanaovana arina fandrehitra sy ny famaizana terak'izany. 15 kilometatra tsy hidirana ny komuna Nalabe ao anatin'ny faritra Vaovao, fa tana arina fandrehitra tsy ara-dalàna iray no tazana anatin'ny toerana voarara.
I Madagasikara no firenena fahadimy ahitana trangana tsy fanjarian-tsakafo maro indrindra maneran-tany araka ny laharana navoaka ny UNICEF. Isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny ady atao amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Ary ny fanadihadiana iarana amin'ny miantara Andrianaivo. 7 faingo 300 zaza latsaky ny 5 taona no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ary 700 ny zaza latsaky ny 5 taona no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika isan-taona eto Madagasikara araka ny antontanisa teo anivon'ny UNICEF. Mafisina manoloana io ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo plan pilote 10,000 baoritra avy amin'ny Japon tamin'ny alalan'ny UNICEF. Ankizy 10,000 no vinavinainy izy sitraky izany. Quelqu'un dirait que c'est seulement 5,000 boîtes. 5,000 boîtes de plan pilote. Misy angamba ireo miteny fa 10,000 baoritra ihany ireo, kanefa ireo 10,000 baoritra ireo dia ho an'ny ankizy malagasy misy 10,000. Izany hoe 10,000 zany ireo voavonjy manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo. Iray baoritra dia ahafahana mitsapo tanteraka. Ny taona 720 tamin'ny alalan'ny fanampiana avy amin'ny alalan'ireo mpiara-mombona antoka samihafa, afaka namonjy ankizy 7,000 sy iray alina ny UNICEF, 720 ankizy 4,000 sy iray alina ny voavonjy no ity fitsaboana ity, ary nanomboka ny volana janoary 7,20 hatramin'izao dia efa mahatratratra ny amin'ny 1,000 sy iray alina ireo sitraka izao fitsaboana tahaka izao. 11,000 enfants déjà qui auraient pu succomber ont été sauvés grâce à ce. Any atsimo no anapariany ireo fanomezandreo voakasika izany ny ao Amboasary, Ambovombe, Ampani, Bekily, Belo, Betioky, Tolagnaro ary Tsiombe. Ankizy iray amin'ny roa zany no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoko io ny malnutrition chronique dia ny atao zany amin'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoko izay dia prévention zany hoe fisorohana dia fisorohana zany amin'izay fotoana izay misy le règle n'arrive andro dia mbola mitsaika le zaza dia le renim-pianakaviana zany tokony misakafo ara-dalàna tsara sady ampy micronutriments zany dia rehefa avy eo teraka le zaza dia hatramin'ny enim-bolana dia nondreny ihany. Dia manomboka enim-bolana miakatra mbola minono ihany le zaza fa ampiana sakafo any satria tsy ampy azy intsony le nono dia le sakafo miovaova maro loko zany dia hatramin'ny 2 taona zany le zaza tokony hoe minono amin'ireny foana. Dia le prévention zay zany tena ady tena hoe tokony ataontsika raha hoe te hiady amin'ity tsy fanjarian-tsakafo ity satria raha tratra ny tsy fanjarian-tsakafo izy dia ohatr'izao zao io lafo be io plein pilote io carton ray amin'io fotsiny dia efa teneniko anareo fa telo hetsy ariary ny vidin'io raha sandaina zany fa asoa ihany zany fa eo zany ny mpamatsy vola manampy antsika amin'izay zavatra izay dia aleo zany misoroka toy izay mitsabo. Raha tsy ivina 700 ny trangany tsy fanjarian-tsakafo no hita amin'ny firenena 120 maneran-tany. 9 amin'ireo Afghanistan, Burundi, Éthiopie, Timor-Leste, Yemen ary Madagasikara. Ilaina ny fiarahamentany rehetra ho an'ny ady amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay fa ilaina ihany koa ny fiarahamentana ho amin'ny ady amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy. Antony mahasarotra ny ady amin'izay herisetra izay raha ny fanazavana zary lasa andavanandrom-piainan'ny olona ny fanaovana ny herisetra hoy ny tompona ndraiky teo anivon'ny centre social RUP ny Faravohitra tamin'ity androany ity. Raha ohatra fanadihadiana iarana amin'ny Juin saina. Antaonany maro ireo fiarahamonim-pirenena sy fikambanana maro samihafa teto Madagasikara no efa niady amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy, saingy hatreto tsy mbola foana izany eny anivon'ny fiarahamonina. Isan'ny antony tsy mahafoana ny herisetra mahazo ny vehivavy eto amintsika ny tsy fahasahiana ireo vehivavy manantona ireny fitoerana fandraisana fitarainana ireny na hiara-ny herisetra azy. Raha ny fomba fijery ny tompona andraikitra eo anivon'ny centre social RUP Faravohitra, efa zary lasa andavanandrom-piainan'ny ankamaroan'ny olona ny fanaovana herisetra antony mahasarotra ny ady. Ny olona dia atao hoe sahala amin'ny heverin'ny olona indraindray mandeha ho azy zany manao herisetra zany. Lasa hoe kolotsaina le herisetra, culture de violence. Amin'ny ankapobeny moa fa mety ny sehatra ikatrohana dia atao amin'ny hoe vehivavy sy ny tovovavy. Fa ny herisetra amin'ny lafiny maro dia tsy sahala amin'ny hoe fiainana amin'izao zany. Raha tsika mahita ny resaka dahalo, ny resaka fitomahery eny an-dalana eny,
fa lasa sanany hoe sanatria ho lasa fomba mampanao ve manao erisetra dia izay no anahirana kely amin'ny ady atao aminy satria sanany hoe mandeha ho azy ilay izy nefa tsy tokony hoe mandeha ho azy zany. Ny fiara-mientany rehetra no vahaolana hiadiana amin'ny erisetra mahazo ny vehivavy raha ny fanazavana hatrany. Andalana antsika zany a efa maro ny mpiatsehitra amin'izay ady amin'ny erisetra izay a mbola atao hoe mbola mibetsaka ny ezaka tokony atao na eo anivon'ny fanjakana zany eo anivon'ny ataontsika hoe privé satria iady raha manao io ary lavitrezaka ny fanatanterahana an'io. Misy dingana maromaro tsy maintsy arahana satria manana anjara toerana lehibe ao ny fomba mampanao ny kolontsaina ka izay no somary hoe mahalavitrezaka azy. Azo ny vehivavy atao ny mitory izay manao erisetra aminy na ny vadiny azy. Tafiditra ao anatin'ny erisetra ny fikasihan-tanana, ny tsy fanomezana karama na tsy famelomana ny ankizy, ny fanerena anao firaisana ranofo tsy araky ny sitrapo sy ny maro hafa. Baolina kitra lavon'ny ekipam-pirenena ny Mauritanie ny Bariany Madagasikara nandritra ny lalao fanomanantena farany mialohan'ny hiatrehana ny CAN izay atao any Egypta. Maro ny lesoka hita ary mila arenina aingana hoy ny mpankafy ny baolina kitra. Raha ohatra ny fanadihadiana. No tanterahana omaly tany Maroc ny fiaonana teo amin'ny Bariany Madagasikara sy ny ekipam-pirenena ny Mauritanie. Raha ny voka-dalao niondrika teo anatrian'ny Mauritanie tamin'ny isa 3 ny ekipam-pirenena malagasy. Ny Bare no nanokatra ny isa tamin'ny alalan'ny iray ihany na 20 minitra nanombohan'ny lalao. Tamin'ireo lalao 3 ara-piralahiana nataon'ny Bariany Madagasikara tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny CAN 7-20 atao any Egypta. Ady sahala iray sy faharesena 2 no azon'ny ekipam-pirenena. Nanao ady sahala 3-3 tamin'ny Luxembourg ny Bariany Madagasikara ny 2 jona. Lavy ny Kenya tamin'ny saraino ohatra ny 7 jona ary izao resy ny Mauritanie izao. Lesoka 3 raha fehezina no hitan'ireo mpankafy baolina kitra malagasy taoriana ireo lalao 3 nataon'ny Bare ireo. Tokony amafisina ny fiarovan-tena ahafahana mitazona ny tombony isa ananana. Tokony atsaraina ny taktika ny fanafiana ahafahana mampity baolina. Amafisina ihany koa ny herim-batana ahazaka ny 20 minitra. Ireo no isan'ny sosikevitry ny mpankafy baolina kitra miantefa amin'ny Bariany Madagasikara amin'izao andro vitsy mialohan'ny CAN 7-20 izao. Ny maresaka iraisam-pirenena manohana ny fanapakevitra noraisin'ny Hong Kong i Pekin ny amin'ny fampetona ny lalàna ny mikasika ny amindrana ny ampahany pontra ho any amin'ny Chine continentale anohy ny fitsiketsehana hatrany ny vahoaka ny antoerana izay tsy afa-po amin'ny ity fanapakevitra ity. Ary fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Il aura fallu une semaine de mobilisation pour voir le gouvernement manohana ny fanapakevitra noraisin'ny Hong Kong i Pekin ny amin'ny fampiatona ny lalàna izay mikasa amindrana ny ampahany ponina ho any amin'ny Chine continentale. Fihetsiketsehana nandritra ny herinandro no nataon'ny vahoaka tao Hong Kong vao niempotra tamin'ny fanapakeviny fitondram-panjakana. Manoloana ny tsindry ataon'ireo vahoaka anarivony teny an-dalambe voatery niempotra ny fitondram-panjakana isin ny fitoniana. Nanambara ny mpitarika ny fahifanam-panatanteraka any Hong Kong fa ahato aloha ny fampiarana ity lalàna ity mandra-pavita ny fandiniana ireo mpahay lalàna izany. Tsy mbola hiteraka fitoniana nefa ity fanapakevitra ity antony ny fanafaonana tanteraka ny lalàna no takelin'ny vahoaka. Ho an'ny antoko-panohitra tokony miala amin'ny toerany mihitsy aza ny mpitarika ny fahifanam-panatanteraka. Fandanimpotoana sy famerimverena saim-bahoaka no andraisan'ny mponina any Hong Kong ny fanapakevitra no raisin'ny fanjakana. Mitoeraka izany hetsy-bahoaka ho an'ny andron'ny rahampitso ary tsy ato izany raha tsy foana tanteraka ity lalàna ity. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
maro karazana go aminazy tsara loatra za miala aminazy zitsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.